zay ny makasika ny vaovao iny fa tsy mitovy ny fitondran-tena ny mpitandro filaminana hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta makasika indrindra ny hetsika fahalemana zay tanterahana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny amin'izao fotoana izao. Hojerentsika ato anatin'ity fanadidin'ity indrindra ary zay fanazavana sy fanambarana zay nentin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta izay. Fantenanay zay miasa ao anatin'ny fanjakana mitondra ny raharaha dia tsy misy ny zavatra tsy mety na ny fiainana aza misy an'izany, na ny lelanao sy nifinao dia trano ray nefa ny lelanao dia kakery nifinao ihany sitranao anatiny izy. Mitovy amin'izay ny fiainantsika olombelona, misy rehefa ao anatin'ny fitezanana zanaka ao anaty trano misy ny endria misy ny maditra ka ao anatin'ny sondro ray roasatsy laozan'izay mamarara ary ny omby ray vala tsy indray mifoha ka misy zay zavatra zay fa tsy azo atao hoe ho madio daholo na hoe tsara daholo ekena misy zay zavatra zay kanefa kosa ny ankabetsahany tompoko ao anatin'izao opération fahalemana zao dia mitondra vokasoa ho an'ny vahoaka.